Hotoetsika hatrany kosa ny fampahalalam-baovao mahakasika ny hetsika ara-barotra samihafa ho tanterahana ny voalohany volana hatramin'ny fahaefatry ny volana aogositra avy izao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina eny ny tsenaben'ny sakafo sy ny lakozia nampahafantarina androany ny mahakasika ity hetsika ity. Iompana amin'ny resaka sakafo sy ny lakozia ny hetsika izay ho tanterahana ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny fahaefatra ny volana eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Raha ny fanamariana izay noentiny tompona andraikitry ny Showbiz Company mpikarakara ny hetsika nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao izay notanterahana androany teny amin'ny anteny meranivarotra sy ny indostria Antaninarenina. Tony tamin'ny heritaona moa zany dia ny Showbiz Company miaraka amin'ny ONN dia mandrolotra indray ny tsenaben'ny sakafo sy lakozia na ny salon de l'agroalimentaire de la cuisine 2013. Araka izay anaran'izay moa zany dia ity salon ity zany dia miompana manokana irery ihany an'ireo zarehetra manodidina sakafo sy ny lakozia rehetrarehetra. Anisan'izany moa zany ny appareil électroménager, ny utensile de cuisine, ny agroalimentaire, miditra any amin'ny resaka meuble de cuisine na ny liquide vaisselle. Samy moa zany ny Mira izay sponsor officiel amin'ity taona ity. Mety hita koa hatramin'ny resaka ara-malagasy koa zany dia tao izay fandraika amin'ny lakozia. Mampiavaka ny salon koa moa zany dia hoe ny entana rehetrarehetra zany satria mpamokatra sy mpanafatentana avy hatrany moa zany no ho avy eo dia amidy amin'ny prix d'usine daholo ny entana amidy ao. Izay moa zany tena mampiavaka ny tsenaben'ny sakafo sy lakozia izay hoe prix d'usine izay. Manaraka izay koa zany dia misy koa antsoina hoe dégustation gratuite koa zany izay ahafahantsika manandrana an'ireo karazan-sakafo vaovao eo miditra amin'ny tsena moa zany. Ary ny zava-baovao tena tonga moa zany amin'ity taona ity dia ny concours de cuisinier amateur, izany hoe misy fifaninanana momba ny resaka fanamboarana sakafo zany izay misy jury maromaro moa zany ny tsipeko manokana amin'izany moa zany ny chef Mariette Cordon Bleu, ao koa moa zany madame Lalaina izay présidente ny ashort fikambanan'ireo hôtely sy restaurant eto Antananarivo, ary ny chef Vonjy avy amin'ny NTH. Ary amin'io concours de cuisine amateur moa zany dia misy lot ngeza be ho zaraina moa zany anisan'izany ny frigo grand format na lafaoro sy ny bouteille à gaz sy ny etsetretetsa. Raha nahatratra 500 ireo trano efa nampiraty ny vokatra samihafa tamin'ny heritaona dia mpandray anjara hatrany amin'ny 200 kosa no tanjona kendrena amin'ity taona ity, ary 3 alina ny isan'ireo mpitsidika andrasana.